le faire en rétablissant l'autorité de l'État. Dia inona aby ny politique mifanaraka amin'izay voalohany la sécurité. Donc il faut lutter contre l'insécurité. Zay tena be. Justice. Tsy maintsy mametraka fanjakana tandarantsika dia ao zany no anisan'ny lalana anankiray metrana an'izy. Fahatelo lutte contre la corruption. Tsy maintsy editsika zany satria zany no vay zay misy ary tsy maintsy edina mba metrahana zany zavatra lehibe. Ny faharoa dia lafiny sociale. Lafiny sociale zany dia hoe ny tena fijerena le couche vulnérable zao ina politika maika be zay ho partagena antsika raha misy sosokevitra dia raisina zany no tokony atao anganadaikana dia ao anatiny avy eo éducation sy ny santé. Les grandes lignes fotsiny zay lazaka antsika zay. Ny fahatelo lafiny économique dia ny voalohany dia développement secteur privé. Développement secteur privé aty amin'ny économique. Tsy maintsy mampandroso ny secteur privé tsika ary mametraka cadre juridique économique zay favorable amin'ny secteur privé. Na ametrahantsika le code des investissements izy dia apetrakantsika zany. Efa mijery zavatra nataondra lá tany Cameroun, tany Togo, tany Côte d'Ivoire sotran'izany ny Alassane Ouattara jereko kely tena zavatra efa nataontsika sy ataontsika ihany no ataony fa midévelopper fotsiny le izy dia le financement dia lasa azo atao le izy zany. Ka développement du secteur privé, création d'emploi dia avy eo développement des secteurs prioritaires. Ao anatiny zany ny secteur minier ary aza gagy ianareo fa mety izy sokasoka fa za dia renverser mihitsy io le texte momba code minier. Tsy efetsika tsony le hoe 1% zany. Aminao zay candidat président. Za dia tena sano zavatra zay mihitsy ary io zany zay no ilana an'le marokokalana kely tsika ny azahoantsika mihitsy le any amin'ny assemblée nationale sy aty amin'ny Sénat zany satria any manao fa ny développement antsika na manan-karena taklina atsika ambany tany eo raha ohatra ka tsy miovy ilalana io dia ho réduit am'izao misy atsika esclave. Tsy ho eketsika io zavatra io fa io no andonatsika ampandrosoana ny fiainana. Ka amin'ny secteur minier zany dia misy an'izay ary zay dia mivolana premier trimestre en 2014 zany dia misy un premier dossier le député zay zavatra. Dia ao anatin'izay koa ny énergie renouvelable. Zany lazanareo fa raha tsika miteny zao j'ai 1 milliard de dollars d'investissement vonona s'investir ao anatin'ny énergie renouvelable. Dia ho ataontsika zany zavatra zany. Ka l'énergie renouvelable io zany na énergie solaire io na inona io dia be dia be izy tsy mbola teny midévoiler koa antsika daholo izy rehetra zany fa efa akory zavatra zay. Fa ny tena voalohany amin'ny rehetrarehetra anatin'io dia l'agriculture amin'izay secteur prioritaire. Tena teo mantsy ny hoe énergie, tena teo hoe ny mine fa ny agriculture ny tena voalohany ny création d'emploi voalohany ao anatin'ny agriculture io. Ary tsika tsy maintsy mitondra ny autosuffisance alimentaire satria zay no anisan'ny fandrehanany ato amin'le faharoa le couche vulnérable tsy maintsy misakafo olona. Dia io zany no anamboarantsika le izy. Dia manaraka koa zany secteur hafa hoe ny tourisme, ny pêche sy ny sisa manaraka ao anatin'izay. Zay politique globale fa misy ny aspect transversal androdraiky zao hoe ahona ny aspect environnemental, ahona ny aspect genre. Tsy maintsy ho jerena anatin'izy nge ny problématique atsika eto Madagasikara amin'ny faritra sasany. Ny taux de croissance démographique enjana be 2,94 n'am'izao fotoana zao en moyenne na izy %. Nefa ny taux de croissance économique 1, 2, moins latsaky le taux démographique. Dikan'izany io problématique majeure io zavatra io fa zany zany moa dia amboarantsika kelikely. Ka zay zany mampitinako kely an'le izy rehetrarehetra hoe ohatran'izay no fomba fijeritra amin'le izy